Amen. Dia miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ry havana. Ampitombona amintsika mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy, ary koa ny firaisana amin'ny fanahy masina. Ny lohateny hoentintsika mbavaka sahady dia ny hoe mahonona tena miambena. Mahonona tena miambena. Hivavakantsika alohan'ny hifampaharizantsika hizarantsika izany tenin'Andriamanitra izany. Eny Tompo, ianao no Andriamanitra avo indrindra, ianao ray aho no antsonay, ianao ny ivavahanay, ary indrindra isaoranay raha tafahoana amin'izao fotoana izao indray ankehitriny. Ianao ilay tompony tompo sy mpanjakan'ny mpanjaka, ianao ilay Andriamanitra tsy miova hatramin'ny taloha ankehitriny ary mandrakizay. Ianao no alfa et omega. Ianao mahay zavatra rehetra, tsisy zavatra tsy hainao Tompo. Miteny ianao, ny teninao no nanorenanao izao rehetra izao, ka dia ianao no antsonay, ianao no isaoranay amin'ny zavatra maro ataonao amin'ny fiainanay, ny fahavelomana, ny fahasalamana, ny fiarovana, ary indrindra nanoloranao an'ny zanakao ilay tokana Jesosy Kristy ho famonjena, ho fanavotana, ary ny ranao Jesosy izay narotsakao nanadio ny fahotana tsirairay avy. Zany no isaoranay ianao, zany no iteranay ianao, zany koa no zarainay eto mandrakariva, dia ny fahasoavanao, ny fahalehibiazanao ary ny famindraponao ataonao aminay isan'andro. Fanomananao anay Jesosy ho any aminao, any amin'ny voninahitra, ho any amin'ny lanitra, ka dia izany indrindra no ifampizaranay ankehitriny. Dia mitenena araka ny fombanao fa voninkainy ny mpanomponao, irao ny anjelinao, irao ny fanahinao masina hiasa, ary n'inona asan'ny Satana, asan'ny maizina rehetra amin'ny fanakarana tsy ahafahanay mizara mandray ny teninao, dia efa didina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho any amin'ny farimy rehetra hafa izany rehetra izany. Foka andranao soa Jesosy, andrakotra anay, fanahinao masina hameno anay tsirairay avy. Dia mitenena Tompo fa voninkainy izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nanaovany izany vavaka izany. Alleluia. Amen. Amen. Dia araka ny teny teo izany dia io teny io no ampaherezin'ny tenen'ny fanahy masina ho antsika. Betsaka ny teny, betsaka ny lohateny na tenin'Andriamanitra no heverina ho zaraina, satria manomana moa izany mandritry ny herinandro na andro vitsivitsy alohan'ny izarana ny tenin'Andriamanitra. Fa ity teny ity izany dia naverin'ny Tompo nanomboka amin'ny voalohan'ny herinandro iny, indrindra izao faran'ny herinandro moa izany, na hoe na maly, androany, dia mbola namerina ihany izy hoe mahonona tena. Izany ny teny ho famparezana miambena. Izany dia hitantsika ao amin'ny Petera voalohany toko 5. Petera voalohany toko 5. Izay aloha izany tenin'Andriamanitra vakintsika voalohany hanazavantsika azy. Petera voalohany toko 5 ny andinin'ny 9. Vao izy tohizantsika hatramin'ny andinin'ny 7. Ny andin'ny 7 sy 7 izany tena vakiana, fa ny andinin'ny 7 aloha amin'ny anaran'i Jesosy hoe mahonona tena miambena, fa ny devoly fahavalonareo dia mandehandeha tahaka ny liona mierina mitady izay harapany. Mahonona tena miambena, fa ny devoly fahavalonareo dia mandehandeha tahaka ny liona mierina mitady izay harapany. Izay zany dia efa mazava amintsika, satria io teny io izany no raisina hoe mahonona tena miambena. Io teny mahonona teny io amin'ny teny gasy izy io matetika ohatrany hoe tsy mazava loatra. Mahono tena mety miteny ary hoe mitandrema na hoe mahonona tena. Mahonona tena ny tena amin'ny teny frantsay manko izy ny lazany azy zany. Ohatra hoe mahazatra antsika ny teny frantsay dia hoe soyez sobre. Soyez sobre. Dikan'izany soyez sobre izany dia miresaka ny amin'ny resaka sakafo izany. Hoe olona, raha vakiana izany ny famaritana izany teny izany dia hoe olona hoe tsy tokony sotro zavatra be loatra na hinan-kena be loatra, indrindra ny hena sy ny alikaola moa izany zava-pisotro misy alikaola, izany no tokony ho tandremana, hoe aza misotro be loatra zava-pisotro misy alikaola na
na mihinan-kena be loatra. Zay zany tena hoe famaritana azy akaiky indrindra zany. Fa manamafy anazy koa dia hoe mila, izay ilay mitandrina teo hoe mila mijery hoe aiza ny onony. Zany amin'ny teny gasy izy zany verina amin'izay teny gasy hoe aiza ny onony maha-honoina tena, aiza ny onony amin'ny olombelona. Araka ny teniko teo zany dia ny resaka alikaola sy ny sakafo indrindra ny hena no tena manakaiky amin'io, na izay no tena teneny hoe maha-honoina tena. Io zany tena hoe tenenin'izany teny frantsay amin'ny teny hébreu koa moa zany, izay no tena tiany teneny amin'io hoe tandremo ny fisotroana toaka be loatra. Amin'ny tia kristianina dia tsy misotro mihitsy. Eo zany no tena hoe manomboka eo zany ny fampiarezana tenen'ny Tompo. Aleo tsy misotro mihitsy ny alikaola. Fa io fisotroana alikaola io zany na dia heverina hoe kely ary, miara-misotro amin'ny amin'ny mpinamana, miara-misotro kely, hatsangana kely ny vera, fa izany no hitarika anao amin'ny fahaverezana sy amin'ny fisotroana be. Dia eo koa zany ny fihinanan-kena tafahoatra, efa misy miteny moa zany atao mampime ihany fa ny fihinanan-kena tafahoatra dia mitarika indrindra amin'ny lehilahy na amin'ny vehivavy ihany koa amin'ny fitiavana sy ny amin'ny filan'ny nofo tafahoatra koa. Voaporofo zany amin'ny ara-tsiansa fa tsika zany tsy hiditra lalina amin'izay, fa matoa ny tenin'Andriamanitra tonga eto hoe maha-honoina tena amin'ny fitiavana fisotroana tafahoatra sy ny fihinanan-kanina tafahoatra. Fa misy fampiarezana amin'izay koa hoany hoe ny fanjakan'ny lanitra tsy amin'ny fisotroana sy amin'ny fihinanana. Raha ao anatin'ny fisotroana tafahoatra ianao na fisotroana fotsiny ary na amin'ny fihinanana tafahoatra, zany no tena tianao amin'ny fanarahana ny Tompo, mila mieritreritra isika. Fa ny fanjakan'ny lanitra, raha tia handray ny fanjakan'ny lanitra isika dia miala amin'izany. Hitantsika angambany amin'ny Jesosy raha hoe amin'ny mpianany na mpianariny, raha mbola teo izy dia mbola afaka misakafo foana ireo, fa rehefa lasa izy dia ho avy ny fivadikanina sy ny tsy fihinanana sakafo intsony, ny fitadiavana ny fanahy masina, ny fahamasinana. Ny fahamasinana io dia izay mihitsy hoe tsy mitoetra ao anatin'izany hoe fahafenoana zany, na hoe firoboroboana amin'ny fihinanan-kanina tafahoatra na amin'ny fisotroana tafahoatra. Ary indrindra amin'izao fotoana izao moa zany dia efa tenenina amintsika fa ny endrika ivelany ary tafahoatra. Zany ao anatin'ny famaritana ny hoe olona io koa, hoe ny endrika hoe mila manao na ny endrika fitafiana ary. Amin'ny teny frantsay moa sady teneniko ihany satria tsy hitako ilay izy amin'ny dikany teny gasy hoe mila hoe mesurena zany famaritana azy manaraka koa, na hoe modéré. Zany hoe mila zavatra onona, amin'ny teny gasy izy miverina amin'ny onona foana hoe mila mitandrina, dia mila zavatra antonony, mila zavatra onony, antonony, tsy tafahoatra. Aleo ary latsaka, fa ny tafahoatra azafady dia tena tsy ao anatin'izany hoe azahoana ny fanahy masina hidirana amin'ny fahamasinana sy ny fahamarinan'Andriamanitra. Amin'ny teny frantsay izy mbola misy famaritana fahatelo, io no raisiko tamin'ny dictionnaire moa izy hoe dépouiller sans excès, sans luxe. Hitantsika amin'izany fa tena manakana antsika ny amin'ny hoe tafahoatra, mila mionona ny luxe zany amin'ny endrika fitafiana, ny amin'ny fananana, amin'ny endrika ananantsika zany. Amin'izao fotoana izao zany appreciena ny olona hoe rehefa ny dikany atao hoe voata manana n'Andriamanitra dia manana zavatra luxe, tsara ny fiaran'ilay olona, tsara ny tranony, mihaingo be ry zareo, milamindamina. Tsy izay no atao hoe manana ny fananan'Andriamanitra sy miaraka amin'ny Tompo, fa mila manana an'io fahonoana teny io zany, mahonona, mionona amin'ny zavatra omen'Andriamanitra, ary mionona amin'izay hoe mila mionona amin'ny sitrapon'Andriamanitra indrindra, satria zany arakaraka ny hitadiavan'ny olona.
io harena, ny vola, ny endrika ivelany izay no mampahalatsaka ny olona na mampahalatsaka antsika moa zany, indrindra antsika efa mpanompon'Andriamanitra efa mahafantatra ny indrindra ho amin'ny fandriky ny Satana, fandriky ny devoly, izay mandina ny teneniny eo zany hoe mahonona tena dia hoe miambena. Zay zany inona no rehefa aorian'ny mahony tena ianao mbola sainy miambina. Raha ohatra ianao zany mbola tsy mahony tena dia mbola ampiana ihany koa mila miambina. Fa maninona ny tokony miambina sy mahony tena fa ahoana ozy izy? Fa ny devoly fahavalonareo dia mandehandeha tahaka ny liona mierina. Devoly fahavalonareo izy dia mandehandeha tahaka ny liona mierina. Devoly io zany Satana dia efa nirahana voakitsika moa zany ten'Andriamanitra manambary zany avy eo fa nazera avy any an-danitra any zany io Satana io tao anatin'izany fitadiavana ny fiheboheboana satria te hitovy amin'Andriamanitra ny amin'ny arak'ilay teny teo hoe luxe, te ho tsara tarehy izy io anjely, olona mahay manam-pahaizana fa nazera satria te hitovy amin'Andriamanitra dia zay tadiavina. Zay ny tadiavina ety amin'izao tontolo izao ny olona anaraka azy hitovy aminy dia mandehandeha izy ary mitady liona mierina tahaka ny liona mierina mitady izay harapany. Zay zany ny tokony hiambenantsika. Jery kely amin'ilay teny miambina koa, ny miambina dia ny olona mitandrina. Miambina zany raha ny atoandro na ny alina rehefa misy toerana anankiray ambenana. Amin'izao moa zany ny fiambenana dia efa misy hoe tena hoe caméra. Misy caméra 2, 3, 4 hatramin'ny 5 hatramin'ny vao miaingany amin'ilay manodidina any ianao any amin'ny 100 metatra, 200 metatra hidirana amin'ilay toerana hiambenana hoe tena misy zavatra ambenana ara-panjakana na amin'ny olon-tsotra. Any ambadimbadika any ianao amin'ny 100 metatra, 200 metatra manodidina efa feno caméra any. Ohatra iray amin'ny aty Eropa, izay moa zany aty Belzika, raha mandalo amin'ny tanànan'ny roi ianao, amin'ny tanànan'ny mpanjakan'ny Belzika, ny voafefy misy hazo isaky ny 20 metatra manodidina alohan'ny hidiranao dia misy caméra feno. Tsy ho tafiditra ao mihitsy ianao zany raha amin'ny ankapobeny amin'ny fijery raha tsy manana fomba hafa moa zany. Fa ny tiako lazaina hoe mila miambina. Tamin'izany fotoana izany, tamin'ny andro nitenenan'ny Petera ity teny ity, dia ny fiambenana dia misy olona 2, 3, 4 miambina, tsy matory na andro na alina zany fandimby. Fantatsika tsara ny zanak'Israely rehefa nanomboka nanorina ny tanàna tao Jerosalema, nanangana ny fefy zany dia andro aman'alina sady miambina no mitany basy no mampiakatra ny rindrina. Fa mila miambina, mila mitandrina zany ary ireo olona ireo arak'ilay teny teo mahonona tena tsy hisotro zava-pisotro misy alikaola. Hoe meo divay kely zareo fa reraka. Tsy misotro amin'izany ianao raha ohatra hoe tena hoe hiambina izany. Na mety hoe mihinana sakafo ianao ela zany fa tsy vokisanao ela be ireo fa atory ireo. Zany izay ilay ao anatin'ny hoe mahonona tena miambena. Dia iresaka kely zany tsika amin'izay ilay miambena zany hoe mila mitandrina andro manalina moa zany eo anatrehan'ny zavatra izay ambenantsika. Inona moa ny ambenantsika? Dia ny fanahintsika, ny tenantsika mba ho tafiditra any an-danitra zany no ambenantsika io, fa tsy hoe hiambina noho ny azo fitahiana sy azo fahasoavana. Izay mahatonga an'ilay hoe rehefa mahazo harena bebe ny olona dia any amin'ny harena ny fony hainy mihitsy miambina an'io. Fa tsika dia saina miambina ny fanahintsika, ny tenantsika eo anatrehan'Andriamanitra. Ny jery kely tsika zany fa ny devoly fahavalonareo dia mandehandeha tahaka ny liona. Inona ny devoly? Mbola resantsika koa na fa miteny sady tsika ny any amin'ny Efesianina 4:9, ny 9:1 sy 9:20 hatramin'ny 9:20, milaza ny hoe fiadiana hiambenana ny devoly ny fahavalo. Tsy miady amin'ny nofo aman-drahotsy izy fa ny fanahy ratsy, ny fanjakana, ny fanapahana eny amin'izao tontolo izao dia ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Fa ny liona mierina ozy izy, tahaka ny liona. Ny liona, ny fanao ny liona rehefa manafika izy. Misy fandarana be da be zao zany, efa tsara moa zany efa mahita fandarana be da be tsika amin'ny televiziona, dia
hitantsika hoe ahoana ny fanaon'ny liona rehefa hanafika ny andiam-biby izy. Izy rehefa manafika dia inona no tafiany voalohany? Ny marary, izay biby marary na ny tanora ilay vao teraka, na ny tanora tsy afaka mandeha loatra manaraka ny namany zany, na ny koa hoe izay mitokatokana indraindray mety mieritreritra hoe izaho mahita sakafo tsaratsara ary ohatra ny omby anankiray, omby ala moa zany amin'ny any Afrika ny tena feno azy, dia hoe manaraka lalana anankiray na variana mihinana eo fa tsy miaraka amin'ny be sy ny maro, iny no tafian'ny liona. Arak'izay teny izay zany ny marary, araka ny tenintsika teo zany raha tsy miambina tsika, marary zany olona reraka, olona mety hoe arak'ilay teny teo hoe misotro, mamonoana tena, misotro kely ianao na misotro divay kely, misotro toaka kely, dia manomboka fanipaninao ianao fa tsy ela ny devoly dia tonga efa reradreraka ianao, na nihinana sakafo be loatra arak'ilay teny teo, nihinan-kena be loatra ianao dia reraka ao anatin'ny torimaso ao, fa tsy ela ny satana dia hanafika anao. Ary iny zany no tena tiany izy satria ao no misy ny araky ny fitenin'ny mahagaga malagasy moa zany hoe mahazatra azo himezana kely hoe ao no misy ny fihinanana. Tian'ny olona ny mandeha amin'io misy fihinanana io koa, ao anaty fonosana kely entre parenthèse kely, fa zany no tian'ny olona amin'izao fotoana. Aiza misy ny fihinanana, raha misy fiangonana ka misy fizarana sakafo dia mihazakazaka ao ny olona. Any amin'ny zareo silamo misy fizarana sakafo sy fitafianany, misy fihinanana ao dia aleontsika makany rehefa zomatsika manao silamo, rehefa sabotsy tsika manao adventiste fa any misy sakafo, rehefa lahady manao protestanta na katolika. Zany ny fanaontsika moa zany malagasy ao anatin'ny fahantrano, ao anatin'ny tsy fananana dia mihazakazaka any amin'izay misy fihinanana. Entre parenthèse iny araka ny teny teo zany ao anaty fonosana kely, fa mila mitandrina tsika fa ao anatin'io fihinanana io no amitahan'ny satana sy anjonoan'ny satana ny olona ihazakazahany zany, ary arapany arak'ilay teny teo hoe na marary ilay olona, manomboka reradreraka ianao zany amin'ny fanarahana ny tompo, kivikivy, satria tsy mahita ilay endrika ivelany, ilay fitahiana ivelany amin'ny ampitahina amin'ny olona ety amin'izao tontolo izao, dia manomboka kivikivy ianao, manomboka marary, reradreraka, tsy mivavaka, tsy mamaky ny tenin'Andriamanitra, tsy ela ny devoly dia hanafika anao. Ny satana zany tahaka ny liona izy mierina mitady izay rapany. Raha mbola tanora ao anatin'ny fahalalana ny tenin'Andriamanitra ianao, apirisiany ianao, apirisiantsika mamaky ny tenin'Andriamanitra, andinika ny tenin'Andriamanitra, hieno ny fampianarana tahaka an'izao zaraina izao sy ny fampianarana hafa izay entin'ny mpanompon'Andriamanitra, fa malaintsika na tsy manam-potoana, mieritreritsika tsy manam-potoana amin'ny asa aman-draharaha, dia ao anatin'ny fahatanoranana tsy fahalalana loatra ny tenin'Andriamanitra dia mora mierikerika. Raha tonga ny fampianarana karazana fampianarana hafa, fampianarana diso arak'ilay teny teo hoe tonga ny fampianarana heverina hoe olona na samy kristianina zao ary dia misy ny fampianarana diso. Mbola vakiantsika koa zany avy eo hoe inona ny ahafantarana hoe avy amin'Andriamanitra ilay fampianarana na tsia, dia tonga dia miroboka ao satria tanora fanahy. Mila mahafantatra ny tenin'Andriamanitra tsara tsika, izay vao mahaolo tena ary izay vao afaka miambina. Fa raha miambina noho ny herintsika ny tsy fahalalana, dia arak'ilay teny teo ny fahavalo manana ny hevitra hafa koa izy, hiodonana amin'izay fiambelana tsy tsara na tsy ampy izay petrakintsika zany manodidina antsika. Dia ny araka ny teny koa zany mitoka-monina, biby mitoka-monina, dia izay ny tena tafian'ny liona, mora azony mihitsy zany. Ka tsika zany rehefa ao anatin'ny hoe faharerahana ka mitoka-monina zany moa zany amin'izao fotoana izao hoe mitoka-monina hoe tsy hoe tsy miaraka amin'ny be sy ny maro ao anaty fiangonana, tsy izay ny dikan'ny mitoka-monina, tena mitoka-monina miaraka amin'i Jesosy. Efa nitenena amintsika ianareo no tempoly fanahin'Andriamanitra dia ao amintsika. Mitoka-monina zany dia misaraka amin'Andriamanitra, manomboka tsy mivavaka ianao, tsy mino an'Andriamanitra, manomboka mandeha irery, manamary tena, tsy manetry tena. Zany no natao hoe misaraka amin'Andriamanitra, fa tsy hoe tangorona ao anatin'ny fiangonanao dia heverinao zany hoe rehefa miaraka amin'ny fiaraha-mivavaka ianao dia
hoe tsy voasarihan'ny Satana, tsy tratra ny devoly, ao ary ny tena fianao azy, ao ny tena anafiany satria manaraka ambokiny fotsiny be sy ny maro aho fa tsy mahafantatra araka ilay teny teo hoe tsy mandinika ny ten'Andriamanitra fa manaraka fotsiny. Izay lazain'ny mpitarika, izao no lazain'ny mpitarika anay teo dia izay zany no izy, izay zany no marina, fa tsy hamarinonao, tsy hamarinitsika amin'ny tenin'Andriamanitra. Izay zany ao anatin'ilay fahatanorana amin'ny fanarahana ny tompo, tsy ilay mifangaro amin'ny be sy ny maro no lazaina fa hoe miaraka mila hoe mitoka-monina, fa ilay mitokana miaraka amin'Andriamanitra araka ny tenin'i Jesosy mihitsy. Jesosy ny nampianatra an'izany averentsika foana fa ao Matteo 5 hoe midira amin'ny efitranonao izy fa ny rainao izay mamaly anao mangingina ao amin'ny efitranonao izy hamaly anao. Dikan'izany mitoka-monina ve ianao? Tsy mitoka-monina ianao fa miaraka amin'Andriamanitra, miaraka amin'ny Jesosy, miaraka amin'ny fanahy masina. Izay zany no tenin'ny tompo amin'ny olona hoe mahonoana tena miambena fa ny devoly fahavalonareo mandehandeha tahaka ny liona, mierina tady izay harapany, handrapaka izy ho an'izay arak'ilay tenitsika teo marary ara-panahy, tanora ara-panahy na mitoka-monina izay tsy miaraka amin'Andriamanitra, izany no harapany. Na ny olona irery, mandehandeha irery sy ny olona taraikiraiky. Ilay taraiky teo zany ny olona efa miazakazaka amin'izany hoe tsy misoso toaka intsony, tsy mihinan-kaina be loatra intsony, mandeha amin'ny fifadikanana, izany no amporisihana sy ampiarezana ny olona, fa tsika mbola miazakazaka satria izany no ety amin'izao tontolo izao. Nareo tsy eny amin'izao tontolo izao nareo, izy tsy amin'izao tontolo izao, apetraka ety amin'izao tontolo izao tsika fa tsy ao aminy. Raha miazakazaka amin'ny faninana amin'ny sakafo ny olona sy ny endrika ivelany, amin'ny fitafiana ivelany izay mirentirety, ianao koa mbola mitsiriritra sy miazakazaka ny amin'izany dia ho taraiky. Izay ilay taraiky izany, dikan'izay taraiky izay zany taratara any aoriana any, ka dia tonga ny devoly, tonga ny Satana handrapaka sy sitona anao hanaraka azy. Izay zany no ao amin'ny olona hoe miambena mahonoana tena, fa ny devoly fahavalonareo mandehandeha tahaka ny liona, ary mandehandeha eny izy tsy ho tananao izany fa eny alanany foana. Ary inona moa izany no endrika tokony atao? Mitady ny tompo aloha rehefa mahatsiaro reraka hozy izy. Ny tompo aloha no tadiavina, Jesosy no tadiavinao mivavaka amin'Andriamanitra, izay vao mitady ny mpiara-mivavaka ihany koa. Tsy tonga dia miazakazaka any amin'ny pasteur, ny amin'ny mpiara-mivavaka, fa Jesosy aloha, ny tompo aloha tadiavinao dia mizara ianao amin'ny mpiara-mivavaka aminao, fa ireo koa no hifampitondra-bavaka aminao araka ilay teny teo, ireo izay fantatrao fa mety efa ao amin'ny tompo foana. Olona efa mahony tena, olona efa miambina ireo, izay koa natononao, fa tsy hoe olona anao resaka fotsiny amin'ny telefaonina dia hitondranao indray hianjera amin'ny fomba samihafa. Fa ny olona izay antononao zany dia olona mahony tena sy olona miambina. Izany no fampidirana, azo atao hoe fampidirana ny amin'ny izany hoe mila mahony tena, mila miambina amin'ny fanarahana ny tompo, fa raha tsy miambina isika, raha tsy mahony tena dia ho voasariky ny Satana. Averin'ny fanahy masina no mety hoe mibitsika atao anaty kady foana. Fa io fomba amin'ny malagasy moa izany, tsy mamenatra ny teny an'izany ao amin'ny fiara-mivavaka, satria ny tena tao anatin'izany nandritra ny taona maro. Hoe fiara-mivavaka, manompo amin'ny fiara-mivavaka amin'ny fiangonana. Dia rehefa tonga ny fiara-mivavaka na manao fikarakarana ny fiangonana, fihetsiketsehana, fitadiavam-bola, dia mila mibata seza, mila mibata latabatra, dia atsoina, misy miteny any ambadika any, atsoina daholo ny vatan-dehilahy rehetra hibata latabatra hikarakara ny seza aty aloha. Tamin'ny voalohany izany tamin'ny taloha tsisy miantso, tsisy mahafantatra moa izany, tsisy efa fantatry zareo izany aloha fa hafahafa dia tsy atsoiny zareo fa ny vatan-dehilahy hafa. Taty aoriana sendra mba nanantona koa satria hoe mba te hanampy amin'ilay mibata seza sy mibata latabatra. Ao ambadika ao ka ry zalahy manomboka mizara an'ilay toaka aloha. Izany ny fomba ny any amin'ny fiara-mivavaka malagasy, tsy hafenina izany, tsy mamenatra izany, fa izany ny tokony ho ambenana amintsika. Raha ao anatin'izany tsika, ao anatin'izany ianao dia mitandrema, fa
fa ho raisiny devoly ianao harapaky ny Satana, hoe ndao aloha hisotro kely, ndao ary hisotro kely aloha dia miara-mibata seza eo, dia avy eo mifanahany ihany, tsy manao izay tiana atao ihany izany avy eo, fa tsy ao aminao intsony ny fanahy masina, tsy mitoetra amin'ny olona tahaka izany, fa mila mitandrina izany tsika ny amin'izany hoe fisotroana sy ny fihinanana tafahoatra izany, ka dia izay no tenin'ny Tompo. Inona no teneniny eto izany 5 vakiako indray hoe amin'ny anaran'i Jesosy, toero izy ka miorena tsara amin'ny finoana ianareo, satria fantatrareo fa izany fahoriana izany dia manjo ny rahalahinareo rehetra manerana izao tontolo izao. Fahoriana io, fahonoana teny io, fahoriana io. Mafimafy ny hoe tsy hiaraka amin'ny olona amin'izany hoe fisotroana sy ny fihinanana izany intsony. Ao anatin'ny fahoriana mila mitandrina, mila miambina, fa inona ozy izy? Fa mila manohitra koa izany dia miorena tsara amin'ny finoana. Amin'ny finoana izany mila mionona tsara dia ny finoantsika dia mino fa tsy handray an'i Jesosy ny olona mbola ao anatin'izany hoe tsy fahonoana teny izany sy tsy mahay miambina. Finoana moa izany efa fanazavana foana. Finoana anankiray dia ny hoe mino fa Andriamanitra no ary izao rehetra izao, ary mino koa fa Jesosy Kristy dia zanak'Andriamanitra izay nirahana. Vakiantsika ny ten'Andriamanitra manamarina izany rehetrarehetra izany, mety tsy dia misy fanazavana firy intsony fa izay ny fampidirana ny fanazavana, fa ny ten'Andriamanitra no vakiantsika, anazavantsika ny sitrapon'ny Tompony amin'izany hoe mila mionona, mahonoana tena sy miambena. Dia vakiantsika sady izany ny amin'ny Jakoba 7 azafady. Jakoba 7 ny 7. Ny 7 no tena mifanaraka ny ten'Andriamanitra resantsika, fa vakiako hatramin'ny 10 ahafantarantsika ny amin'ny hoe miambina, mahono tena, mitandrina sy mila mitandrina sy miaro ny tena izany araka ny tenin'Andriamanitra, tsy ho voaloto ny amin'izao tontolo izao. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny Jakoba 7 manomboka amin'ny 7 ka hatramin'ny 10 amin'ny anaran'i Jesosy. Koa maneky an'Andriamanitra ianareo ary manohera ny devoly dia handositra anareo izy. Izay izany ny tenin'Andriamanitra, sady mandositra ny devoly rehefa manohitra azy tsika. 9 manatona an'Andriamanitra dia anantona anareo izy, diovy ny tananareo ry mpanota ary ataovy madio ny fonareo ry mpiroa saina. Oria sy mitomania ary midradradradra, aoka ody fitomaniana ny fiomezanareo ary ody fanjoretana ny fifalianareo. Manetretena eo anatrehan'ny Tompo dia nandratra anareo izy. Amen. Izay izany ny tenin'Andriamanitra voalohany, izay hitondrantsika ny amin'izany hoe mahonoana tena, miambena. Hitondrantsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Petera voalohany 7. Petera voalohany 7 dia vakiako ny 17 ka hatramin'ny 17 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary iza no anisy ratsy anareo raha mazoto amin'izay tsara ianareo, fa raha toa ka mitondra fahoriana noho ny fahamarinana ianareo dia sambatra. Aza matahotra tahaka azy ary aza mangorory ianareo, fa manamasina ny Kristy ho Tompo ao am-ponareo. Fa manamasina ny Kristy ho Tompo ao am-ponareo, ary aoka ho vonona mandrakariva ianareo hamaly izay manontany ianareo ny amin'ny antony fanantenana ao anatinareo, nefa amin'ny fahalemem-panahy sy fanajana, koa manana fieritreretana tsara. Amin'izany dia ho menatra izay manaratsy ny fitondrantenanareo tsara ao amin'ny Kristy ka manendrikendrika anareo. Fa tsara kokoa ny mitondra fahoriana amin'ny fanaovan-tsoa, raha izany no sitrapon'Andriamanitra, noho ny mitondra fahoriana amin'ny fanaovan-dratsy. Izany hoe fahoriana, mitondra fahoriana izany ilay mahono tena, tsy misoso toaka, tsy mihinan-kanina be loatra, tsy mihinan-kena be loatra. Fahoriana izany fanaovan-tsoa izany, na ratsy ny olona ary isika,
atenenan'ny olona ratsy ary dia ny tanjona dia ho an'Andriamanitra ary ahita an'Andriamanitra. Zany teny zany zany no efa vakiantsika sady dia vakiantsika ny ao amin'ny Petera voalohany any be da be ny zavatra ny fampahiretana izy io amin'ny tao anatin'ny fiara-mivavaka misy taonay zany isaky ny sabotsy dia ho vakiako manontolo ahafantarantsika n'izany hoe ahoana marina moa zany hoe miaraka amin'ny tompo zany. Ny Petera voalohany toko faefatra ao amin'ny Petera voalohany toko fadimy moa zany io namakiantsika io andiny favalo io vakiantsika teo io, fa ny Petera voalohany toko faefatra manontolo vakiantsika ahafantarantsika hoe inona daholo zany endriky ny hoe famonoana-tena sy miambena zany amin'ny anaran'i Jesosy. Koa satria niatra tamin'ny nofo Kristy dia raiso mba ho fiadianareo koa izany saina izany. Fa izay niaritra tamin'ny nofo dia efa nisy tsahatra tamin'ny ota mba tsy andanianareo ny andro sisa iainanareo amin'ny nofo araka ny filanin'ny olona intsony, fa araka ny sitrapon'Andriamanitra. Fa ampy izay ny andro lasa ho nanaovana ny sitrapon'ny jentilisa. Sitrapony izao tontolo izao io, fisotroana sy ny finanankanina tafahoatra. Fa ampy vakiako amin'ny anaran'i Jesosy andiny fahatelo, fa ampy izay ny andro lasa ho nanaovana ny sitrapon'ny jentilisa tamin'ny nandehananareo tamin'ny fanaranam-po amin'ny ratsy sy ny fanirian-dratsy, ny fimamona, vao teny eto zany ny filalaovan-dratsy, ny fisotroa-toaka. Rehefa tena miverina fanindroana sady mamy ianao mamono, mamo no misoso toaka, maninona no averiny indroa? Fa tena hoe na fisotroana toaka zany mila mitandrina tsika fa tsy ela ny devoly dia andrapaka ny tsirairay avy amin'izany. Ny fimamona, ny filalaovan-dratsy, ny fisotroa-toaka ary ny fanompoan-tsampy izay fady indrindra. Tsy hiditra lava amin'ny fanompoan-tsampy tsika androany fa betsaka amin'ny fampahiretana fanazavana ny amin'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ity ho avy Jesosy Kristy ity. Miambena ianao ny amin'izany hoe fanompoan-tsampy zany mampirisika antsika hieno ny vidéo maro izay efa manambara ny amin'izany fampianarana amin'ny atao hoe fanompoan-tsampy. Toizantsika ny tenin'Andriamanitra andininy faefatra. Amin'izany dia gaga izy ireo satria tsy miara-miazakazaka aminy ianareo amin'izany fanaranam-po amin'ny ratsy izany ka teneniny ratsy. Nefa ampoamoan'ilay efa vonona hitsara ny velona sy maty izy, fa noho izao no nitoriana filazantsara tamin'izay maty aza mba ho tsaraina araka ny olona amin'ny nofo izy, fa ho velona araka an'Andriamanitra amin'ny fanahy. Andiny fafito. Fa antombotra ny faran'ny zavatra rehetra koa endre ka mahonoana tena mba ho afaka hivavaka ianareo. Eto zany dia efa naveriny sady ny teny fahononana tena. Mila mahono tena raha te hivavaka, mba ho afaka hivavaka. Raha te ho afaka hivavaka tsika dia mila mahono tena, ka mahonona tena mba ho afaka hivavaka ianareo. Ary mihoatra noho ny zavatra rehetra mifankatiava tsara, fa ny fitiavana no manarina ny fahotana maro. Mifampiantranoa ka aza mimonomonina, samia mifanompo araka ny fanomezam-pahasoavana izay niraisinareo, tahaka ny mpitantsana tsara ny fahasoavan'Andriamanitra izay miasa amin'ny fomba maro samihafa. Raha misy olona miteny dia aoka izy hiteny toy ny ilaza tenin'Andriamanitra. Raha misy olona manompo dia aoka izy hanao izany araka ny hery izay nomen'Andriamanitra azy, mba ankalazana an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, fa azy ny voninahitra sy ny fanjakana mandrakizay. Amen. Toizantsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny Petera voalohany toko fadimy io toko faefatra andiny faharoa ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy. Ry malala, azagaga noho ny fizahan-toetra mahamay izay mahazo anareo, toy ny hoe misy zava-mahagaga manjo anareo. Fa maika mifalia araka ny ombonanareo fijaliana amin'ny Kristy, mba hifalianareo sy ravoravonareo koa amin'ny fisehoan'ny voninahiny. Sambatra ianareo raha aratsiana noho ny anaran'i Kristy,
fa ny fanahin'ny voninahitra dia ny fanahin'Andriamanitra no mipetraka aminareo. Fa aoka tsy hisy eo aminareo hijaly satria mpamonoolona na mpangalatra na mpanao ratsy na mpitsabaka amin'ny rarahany hafa. Fa raha misy mijaly satria kristianina dia aoka tsy homenatra izy, fa aoka hankalaza an'Andriamanitra amin'izany anarana izany izy. Fa tonga ny andro hiatomboan'ny fitsarana atao hatrao amin'ny tranon'Andriamanitra, ary raha ny hatomboka amintsika izany dia hanao ahoana kosa ny hafaran'izay tsy manaiky ny filazantsara an'Andriamanitra. Ary raha saika tsy voavonjy ny marina, inona no ahazo ny mpanota? Mijanona kely etsika fa ho avy ny fitsarana. Efa ho tonga izany ozy izy amin'izao mandro farany izao. Fa raha itsika izay miezaka manao ny marina, mandeha amin'ny famasinana ary ho tsaraina eo anatrehan'Andriamanitra, dia araka izany teny izany, inona no ahazo ny mpanota? Izany no hitorintsika ny fanjakana, ny fahatsaran'Andriamanitra, ny fahamarinana sy ny famasinana, fa ho rotsaka any amin'ny afobe, any amin'ny fahaverezana ny olona raha tsy mahafantatra, tsy mahony tena sy tsy miambina, fa ny devoly no hisarika ny olona any amin'ny fahafatesana. Faharoa izy ny tenin'Andriamanitra any amin'ny afobe, any amin'ny fitsarana. Tenin'Andriamanitra voasoratra tokoa izany, 9:20. Koa izay mitondra fahoriana araka ny sitrapon'Andriamanitra dia aoka ny fanaovan-tsoa no hanolorany ny tenany ho an'ilay mahatoky dia ny mpanao azy. Izay izany ny tenin'Andriamanitra io. Tonga dia efa tohizako amin'ny tenin'Andriamanitra izay hovakintsika amin'ny 9:9 ka hatramin'ny 1:10 ny amin'ny Petera 1:5 ity izany amin'ny anaran'i Jesosy hoe: koa amin'izany manendry tena ambany tanana maherin'Andriamanitra mba hanandratany anareo amin'ny fotoan'andro, ary apetrao aminy ny fanahinareo rehetra, fa izy no miay anareo. Mahonoana tena miambena fa ny devoly fahavalonareo dia mandehandeha tahaka ny liona, mierina mitady izay harapany. Toero izy ka miorena tsara amin'ny finoana ianareo, satria fantatrareo fa izany fahoriana izany dia manjo ny lahalanareo rehetra maneran'izao tontolo izao. Ary Andriamanitry ny fahasoavana rehetra izay niantso anareo ho any amin'ny voninahiny mandrakizay ao amin'ny Kristy, rehefa niaritra fahoriana vetivety ianareo, izy no hantanteraka sy hampiorina ary hampitoetra anareo ho azy haneny fanjakana mandrakizay. Amen. Izay izany ny famakiana ny teny tao amin'ny Petera 1:5 teo. Dia hovakintsika vetivety ny ao amin'ny Jaona 1:4. Jaona 1:4. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ny 4 moa izany no tokony vakintsika. Fa hovakiako hatramin'ny 1 ka hatramin'ny 9. Afantarantsika efa nisy fanazavana teo izany hoe mila fantarintsika ny fanahy, mila mahafantatra ny tenan'Andriamanitra fa raha tsy izany ho voafitaka sy voasarika miankavia sy miankavanana. Fa vakintsika ny Jaona 1:4, 1 ka hatramin'ny 5 amin'ny anaran'i Jesosy. Ry malala, aza mino ny fanahy rehetra, fa azaho toetra ny fanahy na avy amin'Andriamanitra ireny na tsia, satria maro ny mpaminany sandoka efa lasa any amin'izao tontolo izao. Izao no ahafantaranareo ny fanahin'Andriamanitra, ny fanahy rehetra izay manaiky fa efa tonga tamin'ny nofo Jesosy Kristy no avy amin'Andriamanitra. Ary ny fanahy rehetra izay tsy manaiky an'i Jesosy dia tsy mba avy amin'Andriamanitra, ary izany no fanahin'ny Antikristy izay efa renareo fa ho avy sady efa eo amin'izao tontolo izao sahady. Anaka, ianareo dia avy amin'Andriamanitra, fa ary efa naharesy ireny satria lehibe izay ao aminareo noho izay ao amin'izao tontolo izao. Isan'izao tontolo izao ireny ka miteny araka an'izao tontolo izao izy, ary miaino azy izao tontolo izao. Avy amin'Andriamanitra izahay, izay mahalala an'Andriamanitra no miaino anay. Izay tsy avy amin'Andriamanitra dia tsy mba miaino anay
Izany no ahafantarantsika ny fanahin'ny famarinana sy ny fanahin'ny fiviliana. Anjarantsika izany mieritreritra mbola mampirisika antsika hamerina tsara ny tenin'Andriamanitra hamaky izany fa tsy hanazava izany ahako androany fa ny Tompo no hamangy antsika tsirairay avy ny amin'izany tenin'Andriamanitra izany. Dia ny hamarana antsika ny tenin'Andriamanitra dia ny tsy hamaky ihany koa izany ny Efesianina 4:1-20 izany mampirisika antsika mba hamaky izany any amin'ny tokantrano misy antsika tsirairay avy izay ny fiadiana rehetra hiadiana amin'ny Satana hozy izy, ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Fa ny Apokalipsy 2:20 no hamarana antsika ny tenin'Andriamanitra izay fampihariza antsika raisintsika ny 9:1-5:20 vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny devoly izay namitaka azy dia natsipy tany amin'ny farihy afo sy solofara izay misy ilay bibidia sy ilay mpaminany sandoka koa, ary ampijaliana andro aman'alina mandrakizay ireo. 9:1. Ary hitako fa indro ny sendra fiandrianana fotsy lehibe sy ilay mipetaka eo amboniny. Ny tany sy ny lanitra dia nandositra azy ka tsy nisy toerana ho azy intsony. Ary nahita ny maty aho, na ny lehibe na ny kely, mijoro teo anoloan'ny seza fiandrianana. Nisy boky maromaro novelarina, ary nisy boky iray hafa novelarina, dia ny boky ny fiainana izany, ary ny maty dia notsaraina araka izay zavatra voasoratra tao amin'ny boky araka ny asany. Ary ny ranomasina dia namoaka ny maty tao anatiny, ary ny fahafatesana sy ny fitoeran'ny maty dia namoaka ny maty tao aminy, ary samy notsaraina araka ny asany izy. Ary ny fahafatesana sy ny fitoeran'ny maty dia natsipy tany amin'ny farihy afo, izany ny fahafatesana faharoa dia ny farihy afo. Raha nisy tsy hita voasoratra tao anatin'ny boky ny fiainana dia natsipy tany amin'ny farihy afo izy. Amen. Izany dia mampatahotra ry havana, ho tsaraintsika araka ny asantsika, araka ny ataontsika izany raha tsy miezaka fa mandroso amin'izany fanaranam-po, amin'ny fisotro toaka, amin'ny fahamamoana, amin'ny fitiavan-karena, amin'ny fitiavana sakafo, amin'ny fanahiana, amin'izao fiainana izao, firentiretiana amin'ity izao tontolo izao ity isika, dia ho tsaraina, samy ho tsaraintsika tsirairay avy, ka araka ilay teny teo, raha tsika izay miezaka mandeha amin'ny famarinana ary ho tsaraina, maika fa ny olona izay mpanota hozy izy ahoana ny azo azy, fa mila mivavaka tsika, mifampivavaka dia mifampahery mba tsy ho isany, ho taraiky, ho tanora fanahy lalandava, na harary, ho reraka, ka ho harapaky ny devoly hozy izy, tahaka ny liona izay mitady izay harapany, fa mila miambina sy mahony tena mandrakariva isika, ka dia mahereza mitady an'Andriamanitra ny tsirairay avy aloha, izay vao miaraka eo anatrehan'ny mpanompon'Andriamanitra, ny mpiara-mivavaka izay fantatrao fa mahony tena ihany koa, sy miambina. Izany no ahitantsika ny fitahiana sy ny fahasoavan'Andriamanitra hidirantsika amin'ny fanjakan'ny lanitra, fa tsy handehanantsika araka ny teny teo ho atsipy any amin'ny farihy afo. Mampatahotra izany fa hifampivavaka tsika mba tsy ho rotsaka amin'izany farihy afo izany, ka dia mahereza mandrakariva mitadiavan'ny Tompo ao anatin'ny vavaka, mahafantarana ny tenin'Andriamanitra amin'ny fahamasinana sy ny fahamarinana, fahonoana tena sy ny fiambenana. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany, ka dia manao velomanao amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra Tompoko. Alleluia. Amen.